vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran pali meona aminareo aho rehefa roa volana mahery zay ny tsy teto a manimanina anareo mihitsy any ampitany ranomasina any a ozy aho hoe raha vo tonga any a Madagasikara any aho a de tena tafahoana ny tisy manina ataovy alleloia misaotra ny tompony ity fotoana mahafinaritra ity na dia amin'ny tele aza ny anarahanareo ny Akarobato miaraba manokana anareo avy any Akarobato nareo any bypassy ny sampana rehetra manerina an'Antananarivo ireo sampana rehetra manerina ny Madagasikara na hatrany Dego Tuléar rehetrarehetra zay mandray direct ny toroteny miaraba atsika ty a Dubai Allemagne sy manerana izao tontolo izao ihany koa androany dia isy fampianarana nisan'ny lehibe zay noeveriko fa aorianan'ity toroteny ity dia iova amin'ny place misy anao teneniny eo anilanao iova amin'ny place misy anao e ndao maky ny tenin'ny tompontsika atao amin'ny Apokalipsy toko fa 7 Apokalipsy toko fa 7 iresaka momba ny fanambadiana ny tenako na ny fampakarambady ny zanak'ondry eo amin'ny andininy fahenina mana hoe dia nareo feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondronany ranobe ary tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy manao hoe aleloia fa ny tompo Andriamanitsika dia nitsyto no mpanjaka aoka isika hifaly sy ravoravo ka anome voninahitra azy fa tonga amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny tonga ho ny fampakarambadiny inona hoe zanak'ondry ka efa niomana ny ary nasaina ny tafirongony fotsy madiniky sady madio ny mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina aroy koa izy tamiko soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry fa hoy izy tamiko ireo no teny marin'Andriamanitra averiko 7 ary koa izy tamiko soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana ny fampakarambadiny zanak'ondry fampakarambadiny izy hony fampakarambadiny zanak'ondry sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry fa hoy izy tamiko izy ireo dia teny marin'Andriamanitra overenako vakina ny 7 amin'izay tafiditra tsara ianao aoka sika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry averena zay frazy zay fa tonga ny avereniny ndray mandeha hoe fa tonga ny fampakarambadiny izy zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny averiny indray mandeha farany fa tonga ny tenenao zay ny eo nilanao tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry amen atao amin'ny John nanovakitsika toko fa 5 .
Jona 1:15 manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakay izay ianareo nataoko hoe inona satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo averiko indray mandeha tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo tsy atao inona hoe tsy atao hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakay zay ianareo satria izay efa reko zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Alleluia. Misy tenin'Andriamanitra ray farany ato eto amin'ny Jaona 1:7 alohan'ny Apokalipsy ny Jaona 1. Jaona 1:7 andininy 1 manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ray ho antsika dia niantsony atsika hoe zanak'Andriamanitra. Niantsony atsika hoe inona? Sady izany tokoa isika. Dia niantsony atsika hoe inona tsara? Sady izany tokoa isika. Amen. Ity toriteny androany ity dia ampianatra anao dingana ara-panahy lehibe ahafahanao manakaikikaiky kokoa an'Andriamanitra, ahafahanao hitoetra tena eo anilan'ny ray, eo anilan'ny tompo. Amen. Misy dingana anakefatra ny fanompona an'Andriamanitra. Voalohany ny dingana voalohany dia ilay atao hoe mpanompo. Inona ny dingana voalohany? Mpanompo. Ny mpanompo dia io tenenin'Andriamanitra io manao hoe eo amin'ilay Jaona 5:12 mbakitsika teo. Zany mpanompo zany dia efa tsara ihany ny toerana misy azy. Tsara ny toerana misy azy satria raha misy olona anankiray ka mpanompo ny mpanjaka, mpanompo ny mpanjaka, dia efa manana toerana tsara izy satria afaka mipetraka eo akaikaiky ny mpanjaka, irakirahany mpanjaka. Ataon'ny mpanjaka inona hoe? Irakirahany satria mpanompony. Irakirahany. Ndana mba mividy zavatra kely, ndana karakaro kely amin'ity. Misy olona manko any ivelany izay tsy possible mihitsy anakaiky mpanjaka, fa ny mpanompo efa manakaikaiky an'izy ny mpanjaka. Ny mpanompo no irakirahany. Ndana amboleo reto katsaka ireto. Ny mpanompo no irakirahany. Andana amboary ty zavatra ity dia mahita ny mpanjaka isan'andro miaona mpanjaka isan'andro ary toerana tsara izany mpanompo izany. Alleluia. Tena mampahery anareo fa fijeriko anareo rehetrarehetra eto efa mpanompon'Andriamanitra daholo efa akaikin'Andriamanitra daholo ataovy amen zany. Toerana efa tsara zany. Teneniny eo anilanao efa tsara zany toerana zany. Satria dia mpanompo, tsy mpanompo ny devoly, tsy mpanompo sampy, fa mpanompon'izy, mpanompon'Andriamanitra. Efa tsara zany. Fa rehefa mijery amin'ity Jaona 5:12 ity tsika dia mbola misy toerana tsara mihoatra noho mpanompo. Dia hoy Jesosy, tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa atao hoe inona? Atao hoe sakay zany. Satria no azavainy Jesosy tsara eto amin'ity Jaona 5:12 ity manao hoe fa ny mpanompo dia tsy mahalala zay ataon'ny tompony. Ny mpanompo dia tsy mahalala zay ataon'ny tompony. Inona ny mahasamy hafa ny sakaiza sy ny mpanompo? Ny mpanompo dia any ivelan'ny varavarana, dia any izy no mena baika. Karakaro kely ty any dia any ivelany any izy, eniny mpanjaka no miteny azy, tsy tena tafiditra lalina any anatiny. Fa ny sakaiza indray dia izao efa manomboka midikiditra lalina, miditra any anaty salon,
miditra any amin'ny trano fisakafoana, miditra any amin'ny trano efa lalindalina. Ataovy aleloia mafy zany. Ny sakaiza dia azon'ny mpanjaka ifampiresahana rehefa misy dinidinika tokony atao, dia nandray izy maka hevitra amin'ireo sakaizan'ireo. Misy zavatra tokony atao dia izany sakaiza izany afaka miditra lalindalina any anatina salon, any amina toerana ao anaty lalindalo, miara misakafo amin'ny mpanjaka. Zany le atao hoe sakaiza, miara-mihinana aminy. Fa ny mpanompo miara-mihinana aminy sa tsy miaraka? Tsy miaraka. Any ambadimbadika any. Fa ny sakaizany afaka mifandombera aminy, afaka miara-mihinana masikita aminy. Ary raha mpanompo ianao androany dia mampahery anao efa tsara itoeranao io, fa mbola misy tsara lavitra anao io. Afaka miditra ho sakaizan'Andriamanitra ianao, afaka miditra ho sakaizan'i Jesosy ianao. Ataovy amen na mafy zany. Ny mpanompo ozy izy mivoalaza ny baiboly dia tsy malala izay ataon'ny tompony. Any anaty zordira fotsiny ny mpanompo ny malala hoe avy nihinana sardine ry zareo zany, avy nihinana zavatra ohatr'izao zany, tsy fatany izay zavatra nohoanina tao. Efa nivelany any izy nahita hoe nisy ohatr'izao, fa ny sakaiza manomboka mahitany ao anatiny, mahitany ao anatin'ny tokantrano. Raha mpanompo ianao afaka miakatra amina toerana tsaratsara lavitra ianao. Ataovy aleloia mafy zany. Afaka maka ny toerana sakaiza ianao. Amen. Ao anaty baiboly anefa dia tsy mijanona hoe sakaiza fotsiny. Jesosy nisy fotoana nateo ary reo apôstôly 12 lahy reo nisy 12 lahy ny apôstôly, fa nisy anankitelo tena akaiky an' Jesosy. Iza daholo reo anankitelo reo? Petera dia izy, John dia izy, Jakoba. Reo no akaiky an' Jesosy. Misy zavatra tsy resahan' Jesosy amin'ny 12 lahy, amin'ny 70 lahy, fa amin'ny azafady amin'ny 7 lahy, fa amin'izy ny resahany amin'izy 3 lahy, satria reo ny tena sakaizany, reo ny tena akaiky azy, reo ny mahita ny sekreny. Izy 3 lahy ireo, reo no anaborahan' Jesosy ny zavatra manavesatra azy. Za mampahery anao afaka maka an'izany toerany sakaiza izany ianao androany. Aleloia. Teneniny eo aniranao afaka maka an'izany toerany sakaiza izany ianao. Amen. Fa akoatra ny sakaiza dia mbola ozy indray ny baiboly ao amin'ilay Jaonina voalohany toko 7 ny vakitsika teo andininy voalohany manao hoeendre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray atsika dia niatsony atsika hoe inona? Avereny kely niatsony atsika hoe inona? Andeo verena atsika izay tenin'Andriamanitra zay. Jaonina voalohany toko 7 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy miara mamaky tsika andininy voalohany, miara mamaky 1, 2, 3. Endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray atsika dia niatsony atsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Dia niatsony atsika hoe inona? Avereny mafimafy kely, avereny mafimatsieniko tsara ny feonareo. Misy tsy miteny mihitsy ao azafady. Niatsony atsika hoe inona hoe? Zanak'Andriamanitra. Raha anytany anao inona ny tsaratsara kokoa ny plasina ny toerana? Ny sakaiza sa ny mahazanaka? Inona ny tsaratsara kokoa? Ianao atsona hoe namana sa atsona hoe zanaka? Ataovy aleloia mafy zany. Raha sakaiza indray ianao androany, raha sakaiza ianao androany, mampahery anao mbola misy toerana tsara mihoatra noho ianao io. Azon'Andriamanitra ho soratany ianao androany. Ho tonga zanak'Andriamanitra ianao raha mety aminao zany. Ho antsona hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ataovy amen. Azo atao tsara ny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny baiboly dia milaza fa raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Raha zanaka dia mpandova. Izy nefa niteraka tonga eto.
Haleloia. Raha hivarotra ny tranonao ianao, raha hivarotra ny fanananao ianao na ny tambarinao, iza ny arahanao mifampidinika aminao, ny mpanomponao sa ny namanao sa ny zanakao, ny mpanomponao sa ny sakaizanao sa ny zanakao. Raha misy fanapahan-kevitra somary lehibebe raisinao, indrindrandrindra efa lehibe ny zanakao, aviloraka izy fa hivorontsika, hifampidinika isika, hifampirezaka isika. Ohatra ny amidiko le trano anankiray, ohatra ny amidiko ny tambary, natsona ianao, tsy misy koza io atsony ao, tsisy fianakaviam-badinao any ambadimbadika any, na ny rafozanao atsony, tsisy namanao, tsisy sakaizaonao atsonao, tsisy nizaniza atsonao, fa ny zanakao hiara hifampidinika aminao. Ho akonan'Andriamanitra ianao, ataovy amen. Ho apetraka Andriamanitra amin'izany plasy zany ianao. Raha sakaizan'Andriamanitra ianao tonga eto, dia miala amin'izany toerana izany. Fa hoy ny tenin'ny Jaona manao hoe, endre manao ahoana ny fitiavana naseho any ray atsika, dia niatsona atsika hoe inona? Zanak'Andriamanitra. Asandraha teo ny tananao azafady, mba teo tonga amin'izany toerana zany a Jesosy. Avereny zay, mba teo tonga amin'izany toerana zany ah. Tsy ny ho mpanompo fotsiny, tsy ny ho sakaiza fotsiny, fa farafaratsy mba zanakao, farafaratsy mba zanakao, farafaratsy mba zanakao. Amen. Ain'Andriamanitra mametraka anao amin'izany toerana izany. Alleluia. Misy toerana anankiray anefany, izay anisany atao hoe faran'izay tsara. Ary efa nanomboka nampianatra an'io aho, nanomboka tamin'ny talata teo nampianatra. Izy mba nanaraka an'izay fotoana zay toriteny teto, nanomboka talata larobia lakamisy atsangany ny tanana, tamin'ny maro aminareo ny tsy teto. Mbola misy toerana anankiray anefany, tsara lavitra noho ny mahampanompo, noho ny mahasakaizy, noho ny mahazanaka, dia mbola misy anankiray amin'ny mahavady, amin'ny mahinona hoe atao anatin'ny baiboly ray manontolo. Rehefa ho avy Jesosy, dia tsy niresaka tsony Jesosy ny hoe hampiakatra ny zanany, fa rehefa mijery tsika ny baiboly ray manontolo ao amin'ny Matthieu 5:20 dia miresaka an'ilay hoe fanoharana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Fa raha ho avy Jesosy, dia tsy noharina tahaka mizanaka hotsenainy, fa virginy 5 endry sy virginy 5 adala. Fanoharana ny amin'ny virginy anankifolo. Inona moa ny resahana amin'ny anatin'ny virginy anankifolo? Ao amin'ny Matthieu 5:20 miresaka momba ny fampakaram-bady, miresaka momba na mariazy, ny amin'ny fiavian'i Jesosy any amin'ny raha ho an-lanitra, dia niresaka momba na vady. Fa rehefa ho avy Jesosy, dia tsy hampiakatra ny zanany izy, fa hampiakatra ny vadiny izy. Misy vadiny Jesosy ho ampakarina eto. Alleluia. Ny baiboly dia miresaka any amin'ny boky ny Efesianina. Andaova kitsika ny aloha ka tsika lesona tsara aloha, melohany idirako lalindalina dia fantatrareo tsara ny hoe Efesianina 5, Efesianina 5:22 manao hoe, ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjo ny teny. Fa tahaka ny anekeny ny fiangonana ny Kristy, tahaka ny anekeny izy hony no anekeny ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetrarehetra. 5:20 ianareo lehilahy tiavany vadinareo ahoana? Dia tahaka ny nitiavany Kristy ny fiangonana. Hatreo eto ny baiboly dia manome fanoharana fa ny lehilahy dia mitovy amin'ny Kristy, ary ny vehivavy dia mitovy amin'ny fiangonana. Averiko, ny lehilahy mitovy amin'iza hoe, ary ny vehivavy mitovy amin'iny fiangonana. Zany ny fanoharana alefa ny baiboly eto. Ianareo lehilahy dia tiavany vadinareo, 5:20 tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana,
ka nanolorany tenany amonjy azy. 2:20 mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany. Averiko 2:17 mba ho raisiny ho an'ny tenany izany, ho fiangonana malaza tsy misy pentipentiny na fikentsonana na zay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Eto ny Baiboly dia miresaka fa i Kristy dia apiakatra ny fiangonana, apiakatra ny fiangonana ho vadiny, apiakatra ny fiangonana ho amin'ny fampakaram-bady. Izany hoe ratsorina dia zao, ny fanjakan'Andriamanitra dia noharin'Andriamanitra tahaka ny hoe fampakaram-bady, anam-bady. Ariza le ho apakarina, ny fiangonana no apakarina, ny fiangonana no anam-bady, ny zanak'Andriamanitra no anam-bady, ary anam-bady ny zanak'ondry. Ataovy amen. Dia iverenantsika amin'izay ny Apokalipsy 7:20. Apokalipsy 7:20 vakitsika teo. Dia izao no vaky ny teny. Hoy izy 7: aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Tonga nina hoe? Ka efa niomana ny vadiny, efa niomana ny vadiny. Ny toerana anankiray tsara ry havana, ary tsara indrindra, izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ho aso ho anao. Dia misy toerana tsara nomanin'Andriamanitra ho aso ho anao. Dia voalohany, tsy ilay mpanompo fotsiny, tsy ilay sakaiza, tsy mijanona ho zanaka, fa ianao le vady ho apakarina, ianao le vady ho apakarina. Hoia hoe ianao le vady ho apakarina. Ataovy amen. Eo amin'ny 7:7, Apokalipsy 7:7. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay natsona ho amin'ny fanasana ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Sambatra izay natsona ho amin'inao ny fampakaram-badiny inona? Ny zanak'ondry. Izy fampakaram-bady, izy mary azy atao, ary tsy mary azy n'izy akory io, fa Jesosy io atao mary azy io. Zanak'ondry zany tsy izy akory fa Jesosy ny atao mary azy io. Ary iza le vady no apakarina, ny vady ho apakarina dia tsy izy akory fa eto amin'ity toerana ity zany lehilahy zany, eto zany vehivavy izany, ny fiangonana izany ho apakarina. Ataovy aleluia. Tiany Jesosy ianao ho apakarina, tsy hijanona eo amin'ny mahazanak'Andriamanitra, fa ho avy Jesosy apiakatra ny fiangonana ho vadiny, ho vady ho apakarina. Ataovy amen. Inona ny toerana misy ny vady? Manahoana ny toerana misy ny vady? Androany isy olona hiala eo amin'ny toerany, dia ho aperak'Andriamanitra eo amin'ny plasy maizy ianao mihitsy ianao. Raha vao miresaka izy manambady tonga eto, atsangany ny tanana izay manambady, ampidino ny tanana. Izy aminareo manambady reny, mba mifankaty ihany nareo mivady, mba mifankaty ihany, mifankaty tanteraka angamba mety tsy haiko hoe ahoana, fa mba nareo mivady tena hoe mba tsapanao hoe mifankaty, atsangany hoe ny tanana, tsapanao hoe mifankaty nareo mivady. Asivo aleluia mafy zako. Azafady mba hiresaka momba mivady aho. Raha vao miresaka fampakaram-bady Andriamanitra, resaka vady, dia misy zavatra ry havana, fanapahan-kevitra. Raha vao ny fanapahan-kevitra zay, ny fanapahan-kevitra ngeza be, dia tsy maintsy ny vady, tsy maintsy ny vady na ny mpivady no mandray fanapahan-kevitra. Tsy ny sakaizanao, tsy ny mpanomponao, tsy ny zanakao, fa tsy maintsy nareo mivady. Marina sa tsy marina zany? Rehefa misy fanapahan-kevitra goavana ka tsy voavahy eo anivon'ny ankohonana, tsy voavahy eo amin'ny zanakao,
dia tsy maintsy nareo mivady sisy no mifampiresaka mandray fanapa-kevitra. Tsy ny olona rehetrarehetra teneniny eo anilanao, tsy ny olona rehetrarehetra hoe fampivady ary. Amen. Atao anatin'ny baiboly ato ry havana dia misy karazana olona no raisin'Andriamanitra mihitsiny tahaka ny vadiny, tsy sakaizany fotsiny fa tena miara-mandray fanapa-kevitra mihitsy, mandray fanapa-kevitra miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa mijery ianao ny tantaran'i Abrahama, raha mamaky tsika any amin'ny bokin'ny Genesis 7:20 dia misy tantaran'i Abrahama rehefa nanota ny fireneny Sodoma sy Gomora ary hidin'Andriamanitra andrava ny fireneny Sodoma sy Gomora, hikapoka ny fireneny Sodoma sy Gomora, andrava ny fireneny Sodoma sy Gomora, dia tsy nanapa-kevitra samirery Andriamanitra, tsy nanapa-kevitra samirery Andriamanitra, fa nifampidinika tamina lehilahy anankiray izy. Nifampidinika, tsy nifampidinika tamin'ny olona rehetra, tsy nifampidinika tamin'ny fianakaviana rehetra, tsy nifampidinika tamin'ny président fokotany, tsy nifampidinika tamin'ny lehibean'ny commune. Ozy izy voalazan'ny baiboly Genesis 7:20 andininy 7:20 dia andininy 9:20 ny nifonany Abrahama ho an'ny Sodoma dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo dia nitsinjo ny Sodoma ary Abrahama niaraka taminy anaty azy. Ary Jehova nanao hoe afieniko amin'ny Abrahama vaza ataoko. Ahoana izy volazan'ny baiboly? Fa i Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahinany firenena rehetra amboniny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandremany ireo ny lalàny Jehova anao zay marina sy mahitsy, mba hitondrany Jehova ny Abrahama zay efa nolazainy taminy. Ary hoy Jehova, ny fitaraina Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidinao izao ka izaho nanatateraka izany tokoa izy araky ny fitarainany tany zay efa tonga ty amiko na tsy, ary raha tsy zany dia ho fantatro. Andininy 7:20 dia nanantona i Abrahama ka nanao hoe aringanao miaraka meloko ka vany marina. Halleluja. I Abrahama raha lasanabavy dia olona nakan'Andriamanitra hevitra, akaiky an'Andriamanitra, nampitony ny fahatezeran'Andriamanitra, nampitony ny fahatezeran'Andriamanitra i Abrahama. Tezitra Andriamanitra indray andro, tsy maintsy ho aringako Sodoma sy Gomora, tsy maintsy ho potehiko Sodoma sy Gomora, feno fahotana loatra ao Sodoma sy Gomora, tsy maintsy ho aringana amin'ny afavany an-danitra io tanàna io. Fa saingy izao anefa melohan'ny andringanan'Andriamanitra azy dia misy olona tsy azon'Andriamanitra ho dinganina tao, dia i Abrahama. Ataovy alleluja. Satria i Abrahama dia tahaka ny vady mihitsy, ny fampidinika tamin'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra, tsy ny mpitondra fanjakana, tsy ny generala, fa nisy lehilahy anankiray tao. Halleluja. Rehefa misy fanapa-kevitra goavana raisinao, raisitsika na tiana na tsy tiana, tsy maintsy mifampiresaka amin'ny vadinao ianao amin'ny alina. Dada, neny ah, misy zavatra ao atao ohatrao. Raha tena mpivady ara-dalàna nareo dia tsy maintsy nareo mivady no mandray fanapa-kevitra farany. Misy olona ho atsangan'Andriamanitra amin'izany toerana zany eto, misy olona ho apetraka Andriamanitra amin'izany toerana zany eto, tsy ho apetraka ho sakaizy, tsy apetraka ho zanaka, fa ho taky ny vady be an'Andriamanitra mihitsy ianao le ho ampakarina, hifampiresaka amin'Andriamanitra. Amen. Azon'Andriamanitra hifampidiniana, azon'Andriamanitra hifampiresahana, azon'Andriamanitra hizarana ny rehetrarehetra, azon'Andriamanitra hiresahana ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Tsy ny olona rehetrarehetra fa vady
iza hoe any amina fanapahan-kevitra farany dia tsy ny zanaka, tsy ny zanaka. Raha vao tsy tapaka mivady io dia tsy tapaka zay, fa raha vao tapaka mivady io dia manaraka fotsiny zanany. Amen sa tsy amen? Vady, vady, mitady an'izany vehivavy zany Andriamanitra androany, mitady an'izany lehilahy zany Andriamanitra androany ho apetraka amin'izany plasy zany. I Mosesy, i Mosesy zao ny voalazan'ny Baiboly ato amin'ny Salamy fahaenina amby zato, Salamy fahaenina amby zato, Salamy fahaenina amby zato andininy fahatelo amby roapolo, manao hoe ary nikasa andringana azy izy, nikasa andringana azy Andriamanitra raha tsy Mosesy voafidiny, raha tsy iza hony no nandroso hijoro tamin'ny banga teo anatrehany, ampiala ny fahatezerany. Ampiala n'inona hoe? Ampiala n'inona hoe? Fahatezerany mba tsy handringanana azy. I Mosesy no nijoro teo amin'ny banga, ampiala ny fahatezerany. Nisy fotoan'Andriamanitra tezitra tamin'ny zanak'Israely. Raha mamakitsika Nomeritoko 4:4, Nomeritoko 4:4 dia tezitra Andriamanitra saika handringana, saika handringana ny zanak'Israely. Faiziko ireo hoy Andriamanitra, ho aringako ireo hoy Andriamanitra. Avy lao ireo ao anatin'ny fotoana fo ireo, ho aringako ireo hoy Jehovah. I Mosesy no teo akaikin'Andriamanitra teo dia nikapokapoka ny sorok'Andriamanitra. Calma papa, calma papa. Ataovy aleluia. Andriamanitra lefa mibotsina, Andriamanitra lefa tezitra, Andriamanitra lefa niakapofony, Andriamanitra lefa hoe tena tsisy ninina azo atotsony, miaraka ny fahatezerany. I Mosesy no nidegonfle azy, no mipotseriny Mosesy moramora ny rivotra. Calme, ifa ny atony, ifa ny atony, ifa ny atony, ifa ny atony. Aleluia. Nangina ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetrarehetra no afaka ny degonflen'Andriamanitra, tsy ny olona rehetra no afaka nampitony ny fahatezeran'Andriamanitra. Lehilahy anankiray, Mosesy ny anarany, Mosesy ny anarany. Ataovy aleluia. No raisin'Andriamanitra mihitsy, tsy hoe sakaiza fotsiny, fa tahaka ny vady mariazy mihitsy. Aleluia. Hitady an'izay olo zay Andriamanitra androany, hitady an'izay vehivavy zay Andriamanitra androany, hitady an'izay lehilahy zay Andriamanitra androany. Antaniny eo nilanao, voarainao ve zany fampianaran'izany hoe? Voarainao ve zany fampianaran'izany hoe? Aleluia. Aleluia. Ao anatin'ny Baiboly ao zay ny toerana misy ny mahavady, ny vady dia miara manapa-kevitra amin'ny lehilahy, ary tsy vitana miara manapa-kevitra fa tompony ny harena rehetrarehetra, tompony ny harena rehetrarehetra. Ndao nefa kitsika tantaran'i Estera. Estera alohan'ny Joba, alohan'ny Salamo. Tikanao anaraka tsara, tsy voatery horakoraka be ianao, fa mila manaraka tsara. Estera toko 4. Ho an'ireo zay nanaraka tsara ny toroteniko tamin'ny herinandro dia efa nahita tsara nyity tantaran'ny Estera ity. Estera toko 5. Vakitsika aloha ny Estera toko 4 andininy 7. Estera toko 4 andininy 7.
manao hoe ary Mordekay nampitondra valiny ho any amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao sainga ho an-tranon'ny mpanjaka sainga aiza hoe fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro zao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavindraina kosa dia ho aringana arizany mahalala fa ngamba ho amin'izao andro zao mihitsy no nanandratananao ho aho amin'ny fanjakana eo amin'ny toko 5:1 ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo amin'ny kianja anatiny tao amin'ny tranon'ny mpanjaka dia teo amin'ny lohan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana tao andapa tandrify ny vavadin'ny trano ary noho ny hitan'ny mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo akianja dia nahita fity teo imasony izy ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany dia nanantona kosa Estera ka nanendry ny lohatehany dia hoy ny mpanjaka taminy inona no angatanao ry Estera vadin'ny mpanjaka ry Estera iza hoe ry Estera iza hoe ary inona ny tediavinao fa na dia ny atsasaky ny fanjakana azy dia omena anao zay na dia atsasaky ninona hoe fanjakana azy atsasaky ninona hoe na dia ny atsasaky ny fanjakana azy dia omena anao zay maninona ny mpino no sahirana zany foana le fanontaniana ny verimberina tato ato maninona mpivavaka ny mantsy maninona tsika ny mantsy maninona sahirana arabola nefa misy toerana tian'Andriamanitra ametrahana atsika sahirany tsika satria ny antony dia zao eno tsara ny antony ianao tsy vadiny fa ianao mpanompo raha mbola mitoetra ho mpanompo ny olona iray dia mitoetra ho irakiraka foana izy raha mbola mijanona ho mpanompo ny olona iray dia mitoetra ho mahantra foana izy raha mitoetra ho mpanompo ny olona iray dia mitoetra ao anatina fahasahiranana foana izy arak'izay mampanompo zay dia tsy manana droit ianao tsy manana na inona ianao raha mbola mpanompo ianao dia mampalahelo ny toerana misy ianao fa misy toerana anankiray mbola averiko any ho tafiditra tsara ao andohanao tia mpiakatra anao ho vadiny ilay mpanjaka mpanjaka tia mpiakatra anao ho vadiny ilay mpanjaka mpanjaka manao vamainina mafy azafady fantatra oatra mbola tsy tafiditra tsara tsika mbola tavela ohatrany ary ambanimbany areny ampitsika ary amin'ilay mpanompo tia mpiakatra anao ho vadiny ilay mpanjaka ny mpanjaka tairikaly ny ao anilanao dia teninao zay izy tia mpiakatra anao ho vadiny hoe le mpanjaka mpanjaka ary raha tsy mety mitsika izy mitanao amin'ny tarehany dia mbola tsy hainy mihitsy zany teninao zany tsy voaraiany mihitsy zany avereny kely indray mandeha aminy raha mbola tsy mitsika izy dia mbola mpanompo izy zay mbola mitoetra avereny any mara-pahitanao ny tarehany miova avereny indray mandeha hoe mitsangana amin'ny plasy misy anao zafady mitsangana avereny zao Jesosy Jesosy tiako elany ty toerana androany ty amin'ny mampanompo aho tiako elana zay toerana zay tiako elany io toerana io tsy mety amiko io toerana io toerana mampanompo Jesosy tsy zany tsony androany efa ela nanompo anao tsy te hijanona eo tsony aho hoy ny teninao avy ny mpapakatra ho avy ny fotoana mpapakatra hoy ny teninao sambatra zay natsonao mpapakaram-bady androany zay fotoana zay iala amin'ny toerana mampanompo aho iala amin'ny toerana mampanompo aho dia za le vady ho ampakariny
za le vady ampakarina, za le vady ampakarina, za le vady ampakarina. Iala ny toerana mahasakaiza, iala ny toerana mahazanaka, za le ho ampakarina, za le ho ampakarina, za le ho ampakarina. Jesosy aho, ireo devoly manarona ny lohako, mahatonga anaty tsy mety tafiditra tsara. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko fantatro androany, za le virgine dimy endry, ilay vady ho ampakarina, za le ho ampakarina, za le ho ampakarina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Za le ho ampakarina, za le ho ampakarina. Ataovy amen, ataovy amen. Raiso ny tanany eo nileno dia tenany za le ho ampakarina hoe amen. Maza ho place. Halleluja. Ataovy halleluja. Eto ny toerany Estera dia zao, toerany Estera dia vadin'ny mpanjaka, vadin'ny mpanjaka. Rehefa nandalo olana ny zanak'Israely, ny jiosy, nandalo olana ny jiosy tamin'izany. Ina ozy izy anao ny olana jiosy? Ho aringana izy ireo, ho aringana, ho aringana to Babilôna. Nisy ankizy vavy anankiray anefany, Estera ny anarany. Estera dia kamboty raisy reny, Estera dia babo. Fa tampotampoka teo izy dia lasa vadin'ny mpanjaka Estera. Tian'Andriamanitra ho apetraka amin'izany toerana izany ianao. Ataovy halleluja. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa naringana ny Jiosy hoe ho aringana, ho vonoina ho aringana, verevitry Mordekay. Ary zao ny fanapahan-kevitry Mordekay, tsy misy afa-tsy Estera sisy ny amahan'ity olana ity. Estera ny vadin'ny mpanjaka, Estera ny afaka manodina ny lohan'ny mpanjaka, Estera ny afaka mampitony ny mpanjaka. Halleluja. Rehefa tonga vadin'ny mpanjaka ianao, dia ianao rereny afaka hanova ny hevitr'Andriamanitra, ianao ny afaka manova ny hevitr'Andriamanitra, ianao no afaka manova ny hevitr'Andriamanitra. Ary androany tian'Andriamanitra ho apetraka amin'izay toerana izay ianao. Halleluja. Tsy misy nizaniza afaka manova ny hevitry ny mpanjaka raha tsy ny vadiny ihany, raha tsy iza hoe zavady. Zany ny toerana mahavady afaka midegonfle an'Andriamanitra, afaka manova ny hevitr'Andriamanitra. I Abrahama dia nanova ny hevitr'Andriamanitra, Mosesy nanova ny hevitr'Andriamanitra, Estera nanova ny hevitry ny mpanjaka. Misy olona koa eto androany anova ny hevitr'Andriamanitra, anova ny hevitry ny vadiny. Halleluja. Akan'izay toerana zay ianao. Raha vao miteny Randriary Malala Eritiana dia manaiky fotsiny Jesosy, satria le vady ampakarina. Manaiky Jesosy satria Eritiana le vady ampakarina. Ataovy amen. Manaiky Andriamanitra. Halleluja. Tsisy nizaniza hoy Mordekay anova ny hevitry ny mpanjaka. Tsisy nizaniza afaka manova ny hevitry ny mpanjaka raha tsy Estera ihany. Estera vadin'ny mpanjaka. Halleluja. Rehefa niona Estera, zay le mahavady ny mpanjaka eo amin'ny seza fiandrianana. Raha misy général, misy ministre, misy olona iona amin'ny mpanjaka, tsy maintsy mandalo amin'ny protocole, tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire. Marina sa tsy marina zany? Raha iona amin'ny mpanjaka nizanizy, na président fokotany io, nizanizy io, iona amin'ny mpanjaka, na mpanjaka tsotra io, na olona ambony ka iona amin'ny mpanjaka, tsy maintsy mandalo amin'ny protocole, mandalo amin'ny secrétaire. Fa Estera ndray amin'ny mahavady tonga dia mitsofoka fotsiny, tonga izy dia mitsofoka fotsiny. Ataovy halleluja. Ary nitondrony ny mpanjaka tena volamena, nitondrony ny mpanjaka tena dia nanatona Estera. Izao ny tenin'ny mpanjaka tamin'ny Estera: re Estera vadin'ny mpanjaka, inona ny tediavinao, inona ny ilainao? Fa na dia niatsasaky ny fanjakana azy, na dia niatsasaky ny fanjakana ary, na dia zany raha ny angatahanao dia omenanao zany androany. Tsy zavatra angatahanao. Zaraitsika roa ny fanjakana androany, ny ray anahy, ny ray anao. Ninona angatahanao dia omenanao zany oziziny ny mpanjaka. Ataovy halleluja.
Zany toerana mahavady. Halleluja. Paster Ertina, rehefa manana tomobile, dia tsy tomobilin'ny Paster Ertina rereo, fa tomobilin'izy akoho, tomobilin'ny vadiny. Marina sa tsy marina zany? Tomobilin'ny vadiny. Paster Ertina rehefa manana trano, dia tsy tranon'ny Paster Ertina rereo, fa trano izy miaraka amin'ny vady. Halleluja. Ary ny lalàna eto Madagasikara misy an'izany. Ahoana ny fizaram-pananana? Dia ahoana ny fizaram-pananana? Zaraina mitovy. Zaraina mitovy rehefa maninona? Fa ianao tsy misaraka mandrakizay zany. Tsy misaraka mandrakizay zany. Fa zay fananana Andriamanitra dia lasa fanananao. Ny harenan'Andriamanitra dia lasa harenanao. Zay zavatra am-pelatanan'Andriamanitra dia miara-mandidy sy manapaka aminy ianao. Ataovy amen na mafy. Zany le toerana mahavady. Miara-manapaka. Rehefa misy vola ilaina, vola be ilaina ao an-trano, ka manam-bola mivady, hividy trano, hividy tady, izany manapaka. Le raha matoa fotsiny ve sa le ranga fotsiny? Le raha matoa fotsiny sa le ranga fotsiny? Miara-manapaka. Satria vady. Isy olona eto, tsy ho tsotra itsony ianao, tsy olona tsotra ianao, tsy ho sakaiza tsotra ianao, tsy ho mpanompo tsotra ianao, tsy ho zanaka tsotra ianao. Miara-manapa-kevitra tanteraka amin'Andriamanitra ianao. Miara-manapa-kevitra ianao. Ary ny harenan'Andriamanitra dia ho harenanao iray manontolo zany. Ny fananan'Andriamanitra rehetra dia ho fanananao iray manontolo zany. Manaiky an'izany ve enao? Asivotehaka. Akipeo amin'ny masonao zavady. Dia daviny dia volo saromana mihitsy ny masonao. Misy olona tena hitako mihitsy eto hoe tsy te hino an'izany izy. Ohatra ny te hino fahantrana foana ianao. Te hino ianao hoe zao no mety amiko. Mpanompo aty ivelany. Le mahantra lavy reny, le sahiran-davy reny. Ohatra ny tsy te hino ianao hoe ianao le Estera kely kamboty io. Ianao le Estera kely lay babo any Babilôna io. Te daviny te volo saromana zany. Te hino ianao hoe mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Te hino ianao hoe mitovy amin'ny vehivavy rehetra, mitovy amin'ny lehilahy rehetra. Nefa androany ny tompo mijery olona mihitsy eto androany. Te hanangana anao ny tompo. Te hanalanao amin'ny plasinao io izy. Te hanalanao amin'ny plasinao io izy. Ataovy amainina raha nisy latra amin'izany ianao. Te hampiditra anao amina toerana anankiray. Toerana tsara ny tompo. Hoy izy ilay Apokalipsy 7:20 novakitsika teo. Hoy izy manao hoe aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badany zanak'ondry. Androany izay fotoana izay te hampiakatra Andriamanitra, tonga ny fampakaram-badany zanak'ondry. Ary efa niomana ny vadiny. Akipio masonao aloha azavady. Tiako ahita ianao mariage anankiray. Ianao lay olona teny amoron-dalana, nitsiponina teny amin'ny Zordira, nitsiponina teny amin'ny fako, tsisy bijery. Misy lehilahy anankiray nefa zanaky mpanjaka nahitanao. Mety tsy ino ianao ndraindray ny devoly tena te hanakatona amin'ny masonao mihitsy tsisy an'izany. Fa eo mpipetrahanao ny tiako ino.
fa ho tanteraka aminao zany amin'ny anara Jesosy. Lay zanaky ny mpanjaka andray ny tananao eny amoron-dalana, andray ny tananao ary dia ampiakatra anao eo amin'le toerana mamety anao ho amin'izany fampakaram-badiny zanak'ondry zany. Zany ny fitiavan'i Jesosy ianao. Alleluia. Tian'Andriamanitra hiala eo, tian'Andriamanitra hiala eo anao. Tian'Andriamanitra hiala eo ianao ary tian'Andriamanitra hanana toerana tsara ianao. Tavy amen zany. Tsy asiantsika zava-maneno ty iry ty fa ho irahantsika amin'izao fotsiny. Rehefa tonga ny raina fe fitoetsy andininy fa fitoetsy andininy fa raika amby dimapolo. Fitoetsy aloha aloha ohatrany tsy mbola any le tiako nde nomeny kavina sy nomeny afatsy ay andininy fa roa amby roapolo azafatsy ay io ambany io ihany. Ary rehefa tapitra ny sotro avokoa ny ramevo nanina hony de nalainy raha lehilahy kavon'orona volamena iray, lanjana sekely sy aba volamena roa, lanjana sekely 10 atao amin'ny tanany. Ary hoy izy, zana-jovo moa ianao mba lazao amiko. Ary moa misy azona iandrina va atao tranony rainao. Ary hoy izy taminy, zanaka vaviny Betuela, zanaka lahany Milka izay naterany tamin'ny Nahora ao. Ary koa izy taminy, na ny mololo na ny vilona dia samy betsaka ato aminay sady misy trano andrinao koa ato. Alleluia. Antaniny eo anilanao mbola ao tsara ve enao e. Rehefa nifampiresaka tamin'ny vehivavy io, tamin'ny ankizy vavy io le mpanompo, araky nambarako taminao teo fa nitondra rameva anaky 10 izy. Ary tao anatin'ireo rameva ireo dia tsy hoe netiketina fahatany fotsiny fa nisy zavatra be da be, nisy volamena, nisy volafotsy, nisy diamondra, nisy zavatra maro be, akanjo sarobidy noentiny mpanompo anaky 10. Raha oharina amin'izao androtsika izao dia ohatrany hoe tomobile anaky 10. Inona hoe nitondrana entana ho aniza, ho an'ilay vady ho ampakariny. Tsy mbola atao mariazy izy akory, tsy mbola ampiakarina izy akory, fa vo miona fotsiny, mbola vo tafahoana fotsiny dia efa misy zavatra azon'Andriamanitra omena azy. Raha lasy anabavy na dia mbola tsy androany ary le mariazy, androany any dia efa misy zavatra ho azonao raisiny. Na dia mbola tsy androany ary mariazy, androany any vo mahita anao ato Andriamanitra androany dia omena anao izay zavatra sahaza ho anao. Ataovy alleluia. Na mbola tsy androany ary, na mbola tsy androany ary, na mbola tsy androany ary, vo hitan'io lehilahy io fotsiny i Rebeka dia efa nomeny azy ny volamena natao teo amin'ny orony, nisy volamena, ny rojo volamena natao teo amin'ny tanany. Mbola tsy niditra tany an-trano akory izy hivavaka ho anao androany, mbola tsy mivoaka eto akory ianao androany dia efa misy zavatra ho ataon'Andriamanitra, misy zavatra ho ataon'Andriamanitra, misy zavatra ho ataon'Andriamanitra, misy zavatra ho ataon'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra fa ilay vady ampiakarina, ilay vady ampiakarina. Iza hoe zavady avereny mafy hoe lay vady ampiakarina avereny hoe zay, lay vady ampiakarina nomanin'Andriamanitra, nomanin'ny Abrahama. Vo hitanao zay vehivavy zay, izao ny karakterany, izao ny toetrany, izao ny comportementany, dia tonga dia omeo azy. Halleluia. Mbola tsy mandova ny fananana rehetra izy akory, tsy mbola tonga ty izy akory, tsy mbola mena azy akory reo aren'ireo,
fa tonga dia meo azy ny volamena aloha, meo azy ny akanjo sarobidy, meo azy ny zavatra rehetrarehetra tokony ilainy. Raha lasanambavy te hilaza aminao ahy, io trosanao amin'ny banky io ane, io haniko hohaninao io ane, io écola sy droit ampianatra io ane, tsy mbola io ane le tena valim-bavaka, tsy mbola io ane le valim-bavaka, le 15 millions ilainao io ane, tsy mbola io ane le valim-bavaka. Efa misy zavatra ngeza be nomanin'Andriamanitra ho anao ao anatin'le fampakaram-bady. Ny atsasaky ny fanjakana omena anao, ny atsasaky ny fanjakana omena anao, tsy mbola io le izy. Ozy izy ianao hoe mila vidin-jiro a paster, tsy valim-bavaka ny anaran'izany. Fa vo hitan'Andriamanitra ianao androany dia omeny anao ny peratra aloha androany, omeny anao ny peratra fiancé. Le tena valim-bavaka dia le arena efa miandry anao ngeza be ao ambadika ao. Alleluia. Tandremo Sovarina nisy tantara kely nomeko tamin'ny talata sa tamin'ny larobia namian'ny tantara kely iny. Nisy zanaka mpanjaka anankiray, zanaka mpanjaka, inona hoe nahita tovavy anankiray. I tovavy iny dia teny amorona zordure, teny amin'ny fako, zanak'olona mahantra fadiranova, tena mahantra, ankizy vavy tsara tarikely, madio fitondran-tena. Raha vao nahitan'io le zanaky mpanjaka dia zao ny teny tamin'ny ankizy vavy io: ho alaiky vady ianao izy. Halleluia. Ho alaiky vady ianao. Saika tsy nino le ankizy vavy, fa zao ny tenin'io prince io, zao ny tenin'le zanaky mpanjaka io: mialohan'ny ampakarako anao vady ozy izy, mialohan'ny anaovako mariazy ianao, dia zao no izy: miala amin'io trano bonkely io nareo menakavy, miala amin'io trano pahantrano io nareo menakavy, iloza nareo io, tianome anareo trano tsaratsara kely aloha, misy trano ampanofako anareo, ataovy amen, ampanofa vila kely ho anareo a, ka mandra-pahatonga mariazy tsika senao dia ao nareo menakavy no mipetraka, dia ame vola ho anareo ao a evitananareo sakafo, ame asa anareo a, aniraka sofera hitondranao a, ho diovina tsara ianao, ho karakaraina tsara ianao mandra-pahatonga mariazy. Ataovy alleluia. Inona ny zavatra nampalahelo? Afaka atao tokoa le vehivavy niala tao anatina fahantrana, faleriziny tsofoka tao anatin'le vila, faleriziny mena asa no mena vola, tena faly izy nahazo vola, nahazo asa, nahazo sofera, nijanona tao anatin'le vila. Inona ny afaranozy izy ianao? Adininy hatramin'le mariazy. Tao izy nanomboka ny adana, tao izy nanomboka ny lamina amin'ny fiainany, niaraka amin'ny sofera isan'andro mandeha metsena, niditra amin'ny fidiram-bola, nanomboka tena nety ny fiainany. Adininy ilay zanaka mpanjaka mpiakatra azy. Ary be da be ny kristianina ny tratran'izany. Misy le mariazy ny zanak'ondry, misy ilay fotoana lehibe tena ampakaran'Andriamanitra atsika, fotoana lehibe anomezan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ho anao. Fa saingy izao ny zavatra mampalahelo: variana, variana atao amin'le hoe nahazo trano kely, nahazo valim-bavaka kely. Hoy le zanaky ny mpanjaka manao hoe apetrako ato alohanareo, dia lasa variana teo amin'ny confort, variana nahazo valim-bavaka kely, variana tena nanadino an'le mariazy. Be da be ny mpinitratra an'izany ankehitriny. Variana manenjika ekolazy, variana eo amin'ny tsena, variana manenjika versement, variana mamaha olana amin'ny jirama, variana mandofa trano, variana mikarama, variana mitady vola, variana mamelona ny ankizy. Manadiny fa ianao an'ile vady ampiakarina, ianao an'ile vady ampiakarina. Ataovy alleluia. Io zavatra iainanao androany io, nahazo trano ianao androany, tsy mbola valim-bavaka io. Teneniny eo anilanao, tsy mbola io le valim-bavaka hoe. Nahazo asa ianao androany, faly amin'ny teny aminao, fa tsy mbola io le valim-bavaka.
nahazo tomobile ianao tsy mbola io le valimbavaka, nahazo million maro ianao tsy mbola io le valimbavaka. Ny valimbavaka dia zao ny atsasaky ny fanjakana, omenanao ny atsasaky ny fanjakana, ny atsasaky ny arena rehetra. Iara hitatana amin'ny rainao ianao, iara hitatana amin'ny ay zanak'Andriamanitra ianao. Le tena valimbavaka dia le mariage. Teneniny eo anilanao ny tena valimbavaka dia le mariage io. Halleluja. Voahitan'ilay mpanompo fotsiny i Rebeka dia nomeny azy ny kazom-bola, kavon'orona volamena, nomeny azy ny rojo volamena, fa tsy mbola iny le valimbavaka. Le valimbavaka dia le ho tonga eo akaiky ny Isaka hanao mariage. Amen sa tsy amen? Ahoana ny fomba nifidianana ny Rebeka? dia iverenantsika ny tantara. Genesis 4:20. Genesis 4:20. Ery amin'ny andininy fafito amby folo. Manao hoe ary ilay mpanompo dia niazakazaka nitsena azy ka nanao taminy hoe mba hampisotoy rano kely avy amin'ny sininao aho. Ahoana hoy ilay mpanompo? Fa hoy raha zazavavy misy tro tompoko lahy dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tanany izy. Halleluja. Nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tanany ka nampisotrony an-draha lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy 5:20 dia hoy koa izy ny ramevanao koa andeha atsakako hosotrony ambara-patapo misotro. Ary dia nahidiny faingana ny rano teo antsininy eo amin'ny tavy fisotrony dia niazakazaka indray izy nakeo amin'ny lavaka fatsakana ary natsaka ho an'ny ramevany rehetra izy. Ary raha lehilahy dia nandinika azy tsara sady nanginy mba hahafantarany na efa nambininy Jehovah ny lalany na tsia. Halleluja. Inona ny zavatra mitranga eto? Nangataka famantarana tamin'Andriamanitra ilay mpanompo. Andriamanitra nialalako izy izy fa io vehivavy io no vadiny Isaka zanaky Abrahama. Dia izao no izy ozy izy angataka rano amin'izany vehivavy zany. Halleluja. Angataka ina hoe karaha manome rano izy ozy izy sady mampisotro ny ramevako ihany koa. Eo amin'ny andininy fa vakitsika eo amin'ny andininy 12, andininy 13. Iny ro mijanona eto anilan'ny fatsakanao ary ny zanaka vavy mimponina eto tanàna mivoaka atsakarano. Koa izay zazavavy ilazako hoe mba hareno kely ny sininao isotroko ka amaly ahy izy hoe misotro sady ampisotro ny ramevako ihany koa izy, dia izy ihany no akao voatendrinao ho an'ny Isaka mpanomponao. Ary izany no afantarako fa nasinao sony tompoko. Halleluja. Nangataka le tompo le mpanompo eto izy nojereko hoe izy amin'ny vehivavy atao tanàna no lasa vadiny Isaka, andova le arena be, andova ny fananany Abrahama. Izy amin'ireo ankizivavy anakizato reo, izy amin'ireo ankizivavy amin'ny arivony reo no andray lay arena, andray lay fahasoavana, andray lay vitahiny. Tsy ny ankizivavy rehetra, tsy ny ankizivavy tsara tare rehetra, tsy ny ankizivavy jejojejo rehetra, tsy ny ankizivavy manana baka, tsy ny ankizivavy tsara bika rehetra, tsy ny ankizivavy mahay mihira rehetra, tsy ny ankizivavy zao, tsy n'importe qui, fa zao ny tenin'ilay mpanompo. Ho testeko izy io ankizivavy io. Atao inona hoe angatahako rano, dia zao ny tenenako azy mba me rano kely aho isotroko. Ka raha manome rano ahy izy dia aveko izy manome rano an'ny rameva, dia eo ny alalako fa io le ankizivavy izay ho lasa vadiny Isaka. Ataovy alleluja. Inona tokoa niala avy any amin'izay Rebeka miaraka amin'ny siny andeha atsaka lasa nanovo rano le rahalahy amin'io le mpanompo etsy amin'ny sisiny etsy
mipirapiraka tsara sady mandinika ny ankizivavy rehetra, mandalo ny ankizivavy rehetra. Hitany Rebeka avy nakarano natsony moramora. Azafady hoe ndry iza ny anarandry dozy Rebeka ny anarany, mba mirano kely aho sy toko izy. Alleluia. Ny tena marina tsy mangeta eto i lehilahy io, efa nitondra rano izy any anaty ramevana, misy hoviva be dabiany ataovy. Alleluia. Manana kristalinina be dabe izy, tsy mangeta eto izy, olona manan-karena izy, melohany natongavany tao efa mividy rano tamin'ny pake izy. Ataovy alleluia. Tsy mangeta eto izy, fa te hitsapa fotsiny izy. Izy amin'ireo olona be dabe ireo, izy amin'ireo ankizivavy ireo no manana fandavatena, no manana fitiavana, manana fanetretena, mba meo rano kely aho izy sotroka. Ozy izy le ankizivavy, ay mangeta eto ianao, aloha meko le ankizivavy mihitsy no servize azy. Aloha izy akakopy kely. Alleluia. Tiara isotro ianao izy. Ngaza ihany ny teniny, fa nangataka famantarana ihany io lehilahy io, dia zao ihany koa ny teniny hoe tsy vitany hoe ameranao fotsiny izy, fa ampisotro ranony ramevako ihany koa. Zao filaza manam-pahaizana fa ny rameva anankiray olo malany rano 200 litres. 200 litres zany hoe erakireny barika ireny zany laniny rameva anankiray. Tsy haiko aloha zay fahamarina za mbola tsy nahita, ialako ny laingy. Fa farafaratsiny mba 20 litres. Farafaratsiny firy hoe le ray bidon mavo be reny zany, ray bidon mavo be. Raha anankifolo zany, tsy haiko na impirina tsaka io mademoiselle kely io. Zao ny voalazan'ny Baiboly eo amin'ny 9:20. Ary hoy ra zazavavy, Genesis 24 9:20. Hoy ra zazavavy, misy toa tompoko lahy, dia nampidiny ny faingana sy sininy eo an-tanany, ka nampisotrony raha lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy, dia io koa izy, ny ramevanao koa andeha atsakako hosotrony ambara-pahatapony misotro. Asivy-tehaka mafiralasiana vavy, mafimafy kely ny tehaka azavady. Tovavy anankiray anontany anao amin'ny forsen'le raha, ny forsen'le mpanompo fa izy ampisotro rano azy. Ny angavian'io lehilahy io fa izy hoe merano le rameva koa nangatahany ve? Tsy nila nangataka. Ny karamainy ve? Ny tambatambazany ve? Mba merano kely koa re rameva koa nataony an'izany ve? I Rebeka ny natsapatena, i Rebeka ny natsapatena. Tsy mila netanina, tsy mila noterena. I Rebeka le nanam-pitiavana, i Rebeka le nanana fitiavana, nanana fanetretena. Tsy mila sokirina akory izy, mba omerano ny omboko, omerano ny ramevako, mba ho ampisotorana ny koa. Tsy mila, fa izy ny natsapatena. Hitady an'izany olona zany eto Andriamanitra androany. Tsy mila terena ianao ity an'Andriamanitra, tsy mila tambatambazana ianao ity an'Andriamanitra, tsy mila forsena ianao tiana Andriamanitra, fa manana fandavatena ianao. Manara-maso anao Andriamanitra, mijery anao Andriamanitra. Ianao ve le miendrika ho ampakarina, ianao ve le miendrika ho ampakarina, raha ianao manao vamainina mafy zany, ianao ve le miendrika ampakarina, mijery Andriamanitra. Olona tsy terena, olona tsy vozonana, tsy nitambatambazana, fa nokasiana voakasika ny fony, tery ny fony. Aloha fa omekondro ny ramevanao, mbara-patapitra izy rehetrarehetra misotro daholo, dia omeko daholo izy rehetrarehetra, omeko daholo izy rehetra. Zao ny voalazan'ny Baiboly eo amin'ny 1:20. Hoy izy, ary raha lehilahy nandinika azy tsara. Nanina hono raha lehilahy? Avereny kely azavady, avereny kely azavady. Sady nangina mba hahafantarany na efa nambin'ny Jehova ny nalehany na tsy, nandinika tsara. Mba fantatrao ve ry havana, mandinika eto ny Tompo. Izy amin'reto vavaka reto ny matory atoandro, ao anaty toroteny zany izy, rehefa tsisy aleluia sy amen, dia tsy mbolina izy fa dia restore eo izy. Mandinika anao ny Andriamanitra,
mijery anao akaiky Andriamanitra. Izy amin'ireo olona ireo no sady tsy terenany tsy vozonana. Mandinika ozy izy voalaza amin'ny Babily hoe ary raha lehilahy dia nandinika tsara. Mandinika tsara Jesosy. Izy amin'ireo olo ireo tsy terena mandeha mivavaka eto. Izy amin'izy ireo tsy mba tampatambazana mandeha mivavaka eto. Izy amin'izy ireo ny tena mangeta entan'Andriamanitra. Izy amin'izy ireo ny tena manana fitiavana an'Andriamanitra. Izy amin'izy ireo ny tena miazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo. Voalaza amin'ny Baiboly eo amin'ny 9:20 ary dia nahidiny faingana ny rano nanina hone teo atsinony eo amin'ny tavy fisotroana dia niazakazaka izy. Niazakazaka indray izy nakany amin'ny lavaka fatsakana rano. Nanina hony Rebeka? Rehefa avy nampidininy le rano avy nisotrony le rameva dia avy mitady lany dia nanina ray izy avy eo. Niazakazaka indray dia naka rano avy ary amin'ny lava-drano indray dia natao inino nampidininy dia raveo indray naninona niazakazaka. Ilay mpanompo nandiniky mijery hitako ny hafanapony ty vehivavy ty. Ilay mpanompo amin'io tsy miteny ninina, tsy miteny hoe ianao ane ho lasa vonantony Abrahama, tsy miteny ninina le mpanompo. Le mpanompo amin'io tsy miteny hoe efa misy volamena nomaniko ho anao ane eo tsy mbola niteny aloha le mpanompo. Le mpanompo tsy miteny hoe efa misy miliara miandry anao any, misy orinasa miandry anao any. Niteny an'izay ve le mpanompo? Tsy mbola niteny. Fa ity vehivavy ty fotsiny no hitany hafanapony, hitany fientanapony, hitany miazakazaka ataony. Za miteny aminao ny riavany, hitan'Andriamanitra ne io azakazaka ataonao io. Vao miala any an-trano fotsiny ianao dia efa hitan'Andriamanitra ianao mandra-pahatonga anao eto. Hitan'Andriamanitra ianao. Hitan'Andriamanitra ianao fo maraina amin'ny 5 io tonga dia miomana, tonga dia mahandro sabata androany andeha hitady an'Andriamanitra indray aminy. Hitan'Andriamanitra ianao tsy manana frais io fa avy any Ambohitrarava ianao mandeha ditongotra anendrika an'ity fotoana ity. Nefa misy olona mandeha tomobile eto amin'ny 10 sasany vao tonga fa ianao mandeha ditongotra amin'ny 20 ianao efa tonga eto. Za miteny aminao, misy maso mijery anao, misy maso mandinika anao, misy maso mijery anao, misy maso mijery anao. Za azafady riavana miteny aminao, miteny aminao fa misy antony io fahantrahanao io, misy antony matoy ianao mandry, misy antony matoy ianao sahiran-dava androany ianao mila mandiniky, misy antony matoy Andriamanitra tsy mamaly vavaka anao, misy antony matoy ianao bokany trosa ka tsy mamaly anao Andriamanitra. Pastery Ertina mety azonao fitahany eto, ny olona mety azonao fitahany eto, samy tonga eto daholo tsika rehetra, samy tonga eto daholo, samy mirahira eto daholo, fa Andriamanitra manara-maso anao. Ny fiazakazahanao, ny etaetaponao, ny fanirinao, hitan'Andriamanitra daholo reny. Lay lehilahy tsy miteny ninina, ohatsy izy raha lehilahy efa misy arenao, misy fitahinao. Fa saingy mbola tsy ho teneniko an'io ankizy vavy io aloha, tsy ho lazaiko amin'le loha ny antondihako fa ho jereko tsara ny toetrany. Ataovy aleloia mafy za. Rehefa hitany raha lehilahy fa vehivavy mavitribitrika izy, vehivavy mazoto izy, vehivavy manam-pitiavana izy, manana fanetreteny izy, teo izy izy le mpanompo, ity le vehivavy mijery anao Andriamanitra. Na ny lera tongavanao eto ny jeren'Andriamanitra, na ny fanajanao azy inge jeren'Andriamanitra. Tenenao zay ny eo anilanao, ny fanajanao azy hoe jeren'Andriamanitra hoe jeren'Andriamanitra ianao eto, hitany ianao eto. Ahitany ianao pasterany mety tsy mahita anao, fa hitany ianao anaty olona ao, hitany telefônina lalovinao ao, hitany kilalao ataonao ao, hitany ianao mety tsara velatsito ngeto, fantany Andriamanitra ianao io. Fa hitan'Andriamanitra ihany koa ireo zay tena mangetaheta, ireo zay tena mangetaheta, ireo tsy terena tsy vozonana, ireo zay tena vonina hitady an'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ihany koa. Haleluia. Haleluia. Eo amin'ny 12:20 rehefa avy nisotro rano ny rameva ny rehetra navoaka ny raha lehilahy ny volamena.
tsy mbola iny volamena iny akory le valim-bavaka. Halleloja. Ao arinan'ity fotoana androany arivo ty dia efa isy apahana valim-bavaka omen'Andriamanitra anao. Tsy mbola io akory le valim-bavaka fa efa misy zavatra efa omanin'Andriamanitra anao ngezabet fa androany any ao arinan'ny fandinian'Andriamanitra anao eto dia efa isy zavatra sady ho raisinao eto. Ataovy alleloja azary. Efa misy zavatra sady ho raisinao eto. Efa misy zavatra sady ho raisinao eto. Alleluja. Alleluja. Mino an'izany aho. Mety vola ny mahory ianao, mety trano ny mahory ianao. Mahafaly amilazanao fa tsy mbola valim-bavaka zany. Nefa na tsy mbola valim-bavaka io dia efa omen'Andriamanitra anao sady io androany. Mety misy trosan'olona mila alohanao, tsy ho troso iny valim-bavaka fa na mbola tsy valim-bavaka ary io dia efa azon'Andriamanitra omenanao sady androany. Le tena valim-bavaka le atsasaky ny fananana rehetrarehetra omenanao. Amen. Voarainao ve zany fampianarana zany? Toizatsika ny teriteny eo amin'ny andininy faraiky amin'ny dimapolo. Azafady, andininy fahatelo amin'ny telopolo. Andininy fahatelo amin'ny telopolo. Dia nandroso hoanina teo anoloana izy ka raha hoy raha lehilahy, ka hoy raha lehilahy, tsy mbola ihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary hoy izy, lazao ary. Ary hoy raha lehilahy mpanompon'ny Abrahama, hoy raha lehilahy mpanompon'ny Abrahama aho. Ary Jehovah efa nitany tompoko indrindra, nitany tompoko indrindra, nita ahoana hony? Nitany Abrahama zany. Ka efa be ny fananany, ahoana hoe? Ary Jehovah efa nanome azy ondry amanosy sy omby, ary volafotsy sy volamena, ary andevo lahy sy andevo vavy, ary rameva sy boriky. Ary rehefa antitra tsara vadin'ny tompoko dia niteraka zazalahy tamin'ny tompoko izy. Ary rehefa natolotry ny tompoko ho an'ny zanany izay rehetra ny nanany. Natolotry Abrahama ho an'ny zanany izay rehetra nananany. Alleluja. Averiko indray mandeha ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Dia nandroso hoanina eo anoloana izy. Ahoana hoe? Fa hoy raha lehilahy, tsy mbola ihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako. Amen. Teneniny eo anilanao, maiky hitahanao Andriamanitra hoe. Gauche droite tenenina zay, maiky ahitahanao Andriamanitra hoe. Amen sa tsy amen? Ina hozy izy ianao? Rehefa avy voky rano tsara le rameva dia lasa raha lehilahy nampandrosony ny fianakavian'ny Rebeka nakany an-trano. Raha vao nahita n'le firavaka volamena koa ny anadahany, ny ray aman-dreniny dia taitra, avaizy ireny volamena ireny, avaizy ireny ny anana ireny, avaizy daholo ireny fanananao ireny. Dia zao ny tenenin'ny Rebeka. Misy lehilahy ozy izy tsy fantatry ny atondihany, fa izy nampisotroko rano ny ramevany, nomeko rano izy dia nomeny an'ireto volamena reto. Alleluja. Dia hoy fianakavian'ny Rebeka, ampidiro aty izy, ataovy makaty izy dia aty miresaka dia nampidirina tao amin'ny salon. Alleluja. Dia rehefa nampidirina tao dia inona nataon'ireo fianakavian'ny Rebeka ireo? Naroso ny sakafo, ireo ny akoho saosy, io ny lasary, io ny hanina hoanina, minana hanina aloha, aoko voky aloha, aoko voky ianao vao miresaka. Ahoana hoe? Efa teo sakafo, fa zao ny tenin'le mpanompo. Andininy fahatelo amin'ny telopolo. Dia nandroso hanina teo anoloana izy, fa hoy raha lehilahy, tsy mbola ihinana aho. Ahoana hoe? Ahoana tsara? Raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary hoy izy, lazao ary. Naroso ny sakafo, fa tsy mety nihinana raha lehilahy. Inona ny antony? Misy votoatiny tena ngezabe. Raha tsy voalazako io votoatiny io androany, za tsy hihinan-kanina. Ny tena atondihako androany dia zao, hitady vady ny tompoko, hitady vady ny zanaky ny patroako, hitady vady ny zanaky ny mpanjaka.
ato amin'reto olona be da be reto, hitady vady ato aminareo ato, ary ato aminareo ato zany olona izany, izay ho alaina vady, hitady vady, maika hita zany olona izany ataovy aleloia. Tsy nanaiky ny sakafo raha lehilahy, ratsy nazava ny resaka, ratsy nazava ny resaka. Androany fantatra fa ato zay lehilahy zay, ato zay leo ampakariny zay, ato zay vehivavy ho ampakariny zay, ary tsy mihinan-kaniny raha lehilahy, ratsy tahiny ianao androany, ratsy vita ny resaka androany, tsy hihinan-kaniny raha lehilahy. Mino an'izany ve ianao? Tsy nanaiky ny sakafo raha lehilahy, raha tsy efa masaka ny resaka, raha tsy efa hita ny raha vehivavy hoe nanaiky. Halleluja. Manaiky ve ianao androany? Manaiky ve ianao androany? Tia hampiakatra anao, tia hampiakatra anao ny zanaky Abrahama. Halleluja. Inona ny tohiny? Eo amin'ny 9:50 amin'izay. Ovakitsika amin'izay ny 9:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Ino Rebeka? Eto anatrehanao, eto anatrehanao ka mandehana, ary eo ka ho vadiny zanaky ny tomponao izy, arak'izay nolazainy Jehovah. Ary rehefa nandreny tenin'zareo ilay mpanompony Abrahama, dia nikohaka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ilay mpanompo dia namoaka firavaka, namoaka inao ni? Vola fotsy sy firavaka volamena ary fitafiny, ka nomeny an'i Rebeka, ary nomeny zava-tsokoa ny anadahany sy ny reniny. Halleluja. Nalehan'ity lehilahy ty tao dia angatavady ho an'i Rebeka, angataka an'i Rebeka ho alaina vady. Rehefa nanomboka ny lamima ny resaka, tsofinay rano arozy izy le zazalahy, le ray aman-drenin'ny Rebeka, sy ny anadahany, tsofinay rano Rebeka. Aleo izy ho vadiny Isaka. Halleluja. Tsisy olan'izany, aleo izy homena azy, tsy olan'izany. Raha vo nanaiky ny anadahany, nanaiky ny ray aman-dreniny, nanaiky Rebeka, nanaiky izy hoe, dia nisy zavatra nitrangany ray eo amin'ny 9:50, ary ilay mpanompo dia namoaka firavaka volafotsy sy volamena ary fitafiny, ka nomeny an'i Rebeka, ary nomeny zava-tsokoa ny anadahany sy ny reniny. Tamin'ny voalohany vo avy natsaka rano Rebeka, voky avy nisotro rano ny rameva, dia efa nahazo inona? Nahazo inona? Efa nahazo volamena sy firavaka volamena. Halleluja. Fa vo nanomboka ny lamima ny ray ny resaka teto, vita ny fampakaram-bady, dia mbola nisy inona ny ray? Vola fotsy inona ny ray? Mbola nisy vola fotsy volamena ny ray, ary fitafiana ho an'i Rebeka, ary tsy Rebeka ihany, fa ny anadahany sy ny reniny, tsy anakaviany, nahazo fananana daholo. Ataovy aleloja mavy zany. Hitanareo raha lasiana bavy, ny fitahiana amin'Andriamanitra, ino zao fanazavako zao? Zao avao tena resy lazy, fa ny fitahiana goavana ato amin'i Jesosy, tsy possible ho azonao indray mandeha zany. Ahoana hoe? Tena tsy possible ho azo indray mandeha zany ny fitahiana amin'i Jesosy, hoe androany dia androany tonga dia mipoaka daholo. Tsy possible. Misy fizahan-toetra ataon'Andriamanitra, dia arakarak'ilay fizahan-toetra, arakarak'ilay zavatra mitranga no ahafahan'Andriamanitra mamoaka misimisy kokoa, manome misimisy kokoa. Tsy hoe tonga dia navoaka an'ilay mpanompo daholo, hoe vo nahita an'i Rebeka izy dia le entana 10 rameva tonga dia mimeny an'i Rebeka daholo, vo avy nisotro rano ny rameva. Non, nalefa ny lole kelikely. Iny aloha izy aloha nykavinorona, dia iny aloha ny firavaka volamena iny amin'ny tananao, dingana voalohany iny aloha. Halleluja. Zany mihitsy ny fiasan'Andriamanitra ry havana, omeny zavatra kely aloha ianao, ataony afaka baka aloha ianao. Amen.
omeny anao aloha ny zaza voalohany ka arakaraky ny ahitany le mpanompo fa mahatoky ianao, arakaraky ny nahitany fa miamoroso ianao, miamoroso lalindalina ianao, dia misy zavatra indray apakarany misimisy kokoa, misimisy kokoa. Zany ny fiasan'Andriamanitra, tsy tonga dia napoaka ny indray mandeha, nomeny kelikely aloha. Iny aloha ny asanao izy izy aloha, iny ary ny tsenanao, iny ary ny karamanao, omeko kely 2,5 millions ianao, dia mandinika le mpanompo. Inona ny tianyty vehivavy ty? Le volamena sa Isaka? Le volamena sa zanaky Abraham? Le volamena sa le zanaky mpanjaka? Inona ny malina azy? Ka raha vao hitany ianao fa variana eo amin'le zavatra kely, hoe fampiary reto volamena kely reto e, za tsy andeha hoany e, za tsy andeha hanambady ny Isaka e, dia efa eo ianao sy ny volamena kelynao. Ary marompino ny tratran'izany problème zany, marompino ny tratran'izany olana zany. Nahazo kely asa indray mandeha dia io fa tavela, nanomboka mangatsika amin'izay fanomponan'ny tompo, manomboka varim-barina amin'izay fanomponan'ny tompo. Iny fa nahazo valim-bavaka indray mandeha, voavady ny olany io fatrany. Iny fa nahazo vady aranofo ny resahako, dia iny fa nanomboka nangatsika tamin'ny fanomponan'ny tompo. Nahazo zanaka niteraka, dia io fa nanomboka tsy nivavaka intsony. Nahazo an'ity, dia io fa ny anangatsika, io fa ny anangatsika, dia ozony tompo bloqué eo amin'izay izy, bloqué eo. Sady tsy mahazo an'le gros lobe ary ny tsy apakarina ho vady fa mijanona ho inona mpanompo. Io ihany ny mety azo izy izy, aloha izy eo amin'ny mpanompo fa io ny mety aminy. Dia mangatangataky eny izy, dia ao anatina olana eny izy, dia ny mpanompo tompoko, ny mpanompo tsy mandray anjara amina fanapaha-kevitra ny arenan'ny tompony, fa ny mpanompo mangataka ny fanaony. Manina hoe zany ny toeran'ny mpanompo. Tompo, omea vola ndray andoavana ho fatrano e. Tompo, vao ndray ny olako e. Tompo, meo anty ndray ay e. Tompo, iako lazin-janako e. Tompo, ny sakafo hoaninay e. Tompo. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety mba asitra.